Sotran'Andriamanitra fa vita soamantsara ny fivoriana izay natanterahany fanamaholona teto Madagasikara satria misy androany zany misy fihaonan'ny fanamaholona eraky ny Madagasikara sy niarahana tamin'ny solontenany fanamaholona eran-tany satria araky ny tenenina tao zany dia efa mitsangana eran'izao fanamaholona zany hoe manangona ireo tanora rehetrarehetra intellectuel malagasy izay misy eran'izao tontolo izao zany hoe efa misy fanamaholona zany zao any Japon, misy fanamaholona any Arabie Saoudite, misy fanamaholona any Egypte, misy fanamaholona any Europa, misy fanamaholona any Maroc, misy fanamaholona any Canada sy États-Unis ary fanamaholona farany mitsangana dia ny Afrique du Sud sy ny Arabie Saoudite. Ny tiako ny zavatra azo fitinina dia nametraka izay zavatra anankiray fa hitanareo ihany fa efa manomboka manatanteraka ny plan Marshall dia efa mipetraka ny mpiara-monina antoka izay nanao ny famatsiam-bola ny plan Marshall dia mipetraka koa ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana mahefy dia androany indray zany zao dia mipetraka indray fandaminana asa izay ho alamina izay nazavaina tamin'ny kambana hoe ahoana fomba natanterahana amin'ny fanampianan'ireo fotson'olona ny fotony andray an'izany plan Marshall zany ka fametrahany fanazavana sy famezana torohevitra sy toromarika ny volontariat zany hoe anao ny asa torotanana sy asa sitrapo anatanterahana zany eraky Madagasikara ka tapaka sy napetraka atao dia anisy koa zay tanàna anankiroa ho ataonay tanàna fanamaholona ary mino fa tsy karazana torotanana nataonay ho an'ny fanjakana malagasy mpianay fanjakana sisy olana mihitsy zany izay Abatolampy ny tanàna renivohitra dia Vohibariny Vatomandry ny any amin'ny faritra dia io zany any amin'ny any ambanivohitra ny tanjona dia 12 volana ireo faritra io ho izahanay ho atao karazana modely hoe ohatran'izao zany tanàna fanamaholona zany ary ho izahanay famerenana ny asiny ny atao hoe malagasy dia mino fa miray miaradia amin'ireo ny paikady izay raha ny fanamaholona rehetrarehetra eran'izao tontolo izao satria ifanometana an'izay mety an-tanitsika hoe aiza daholo moyen zany rehetrarehetra zany ny fitaovana ny vola sy ny enti-manana manaraka ho azy fa ny voalohany zavatra napetraka androany dia ny fametrahana ny atao hoe finiavana aloha amin'ny plan Marshall prioritaire daholo rehetrarehetra miara-miainga daholo izay mampatonga eo anaty 12 volana tsy maintsy tafapetraka ilay zavatra tiana atao zany tsy midika hoe mety manana plan développement communal les territoires fa ny adidin'ny fanamaholona dia ny fikarakarana le mahaolona mihitsy dia ireo zany efa misy rafitra ao anatin'ny plan Marshall ary misy fotoana zany dia ho aterinay ho any aminareo mpanao gazety ho any amin'ny ministera misahana ny izay ao anatin'ireo fanjakana zany tiany anay ny torotanana omenay satria ny zavatra fanarenana voalohany amin'ny ataon'ny plan Marshall dia ny fialana ny ady voalohany dia ny ady amin'ny fahabadonana dia io fahabadona io zany dia arakarak'izay dia misy atolotray amin'ny fanjakana hoe tiany torontana omenay zareo dia rehefa avy eo koa ny priorisation araky ny resahana teo tsy misy mihitsy hoe jiana alefa fa miaraka mandeha daholo dia apetraka mihitsy ny fanamaholona dia tsy manao politika tsy hoe koa rehefa nanao latsaka fidina filoham-pirenena tamin'ny herintaona dia hoe inona nanganana fanamaholona fa ny fanamaholona efa nitsangana miloha zay tamin'ny fanampiana mpiara-belona tanjoniany efa tatrany cyclone Arena ka zay herintaona zay nitsangana